vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba Nanisik ang punyang palay aminiran Ampifaliana no androsona ny tokatrantsika izay manaraka n'ity fahitalavitra mahafinaritra ity arak'izao fahitanao azy zao dia ny pasteur Frédéric Randria miakatra Tolo-Janahary no mandroso ato anatin'ny tokatrantsika mirary ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika rehetra ao anatin'izao taona vaovao 2020 izao mbola ao anatin'ny lohahevitra mahakasika ny fifoazam-panahy isika eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko fohy be antarandolo fianaratsoa ao ambadiky ny station sel ty sabotsy ity dia somary iditra lalindalitsika ao anatin'izany fanetsena ny herin'Andriamanitra izany ny baiboly dia miteny manao hoe efa nomen'ny herin'Andriamanitra tsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ny atsona hoe fivavahana dia tsy hoe miantsoantso fotsiny ianao miantsoantso an'Andriamanitra dia mangataka amin'Andriamanitra dia mitalao amin'Andriamanitra dia mitomany ianao fa ny atsona hoe fivavahana dia fanehoana ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy fanehoana ny asan'Andriamanitra eo amintsika tsiraray avy raha mivavaka ianao raha nanompo an'Andriamanitra ianao raha mitady an'Andriamanitra ianao inona ny zavatra nitranga taorianany izay vavaka ny tanteranosay rehefa niantso an'Andriamanitra ianao namaly ianao ve Andriamanitra niova ve mifiainanao sa inona ny zavatra tsapatsika tao ambadiky ny vavaka izay nitanteratsika zay mahatonga antsika tsy maintsy resaka n'ity fifoazam-panahy ity satria misy olona araka ny faniresana mandrakariva teto amin'ity fandaranyity teto amin'ity fahitalavitra ity miditra am-piangonana mitady an'Andriamanitra mivavaka mety manao alim-bavaka mety manao fifadikana mety manao fanatitra ao an'Andriamanitra fa saingy mikatona ny masony matory ary tena ao anatin'ny toromasom-panahy misy ten'Andriamanitra anankiray ato amin'ny Samuela voalohany toko 10 dia manomboka eo amin'ny andinin'ny fahenina zay hoentitsika mitondra ny dinidinika sy ny resatresaka amin'ity androany ity Samuela voalohany toko 10 dia andinin'ny fahenina zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary ilatsaka aminao ny fanahin Jehova ka hiara aminany aminy ianao dia ovaova ho olom-baovao andininy fafito ianao tsara ary rehefa tonga aminao ireo famantarana ireo dia ataovy zay azo ny tananao atao fa Andriamanitra mombanao melohany nampiakarana ny Saoly mpanjaka teo amin'ny fitondrana dia misy zavatra vitsivitsy tsy maintsy nitranga aloha anisan'izany dia ny natonga ny Saoly ho tonga olom-baovao amin'Andriamanitra manko ry havana dia famonjena aloha vao fitahina lanitra aloha vao ny fiainana eto tany fiovam-po aloha zay vao valim-bavaka zany no anisan'ny lara-pamena amin'Andriamanitra ary za ty ampahirentsika rehetrarehetra zay manaraka n'ity fandarana ity ao anaty problème ao anaty olana ao anatina korotana ao anatina safotofoto tady idio fa ireo zavatra mitranga amin'ny fiainanao ireo no karazana tady mazaka anankiray isotoman'Andriamanitra anao ho tonga amin'ny famonjena ny zavatra faharoa dia la hifanan'Andriamanitra nilatsaka tamin'ny Saoly io le fifoazam-panahy io le fifoazam-panahy ao arinany fifoazam-panahy vao misy fagagana ao arinany fifoazam-panahy vao misy fiakarana ao ambadiky ny fifoazam-panahy vao misy voninahitra raha mamaky ny asan'ny apôstôly toko 2 isika dia mahita tsara tsika
aty alohan'ny asa toko faharoa dia mpianatra saritahotra, mpianatra miovaova, repetera moa dia hitatsika amin'ny zavatra teneny sy amin'ny zavatra ataony, manapaka ny sofin'ny olona, manaiky an'Andriamanitra, milokaloka fa anaraka an' Jesosy, vetivety de mivadika tampoka andreo tsy fantatro izy. Tena hitanao hoe tsy mbola ao tsara mpianatra. Ary nisy fotoana ary rehefa manao fagagana Jesosy de gaga ry zareo fa izy ty lehilahy ty, tsy fantany hoe io le Jesosy mahagaga, io le Jesosy mpanao fagagana, io le Jesosy mpanangana ny maty, fa taitra izy mianakavy. Rehefa tenenin' Jesosy ny tafio-drivotra, rehefa manao fagagana Jesosy de mifanontany izy mianakavy manao fa izy ty lehilahy ty. Zany hoe tsy mbola fantany akory azy maha Jesosy an' Jesosy, maha-Andriamanitra mahagaga azy. Fa tao ambadiky ny asan'ny apôstôly toko faharoa de vakio soratra masina fa nanomboka nitsangana amin'ny fahasahina am'izay mpianatra rehetra ary fagagana tsy roa mantany famantarana fiasan'Andriamanitra mahagaga. Zany no nanaraka an'ireo fiangonana de ny fiangonana ny asan'ny apôstôly. Zay mahatonga nanontany anao manao hoe ny fivavahana de manova fiainana. Nanovanao ve ny fivavahanao? Mitondra inona teo aminao ny fidiranao am-piangonana? Samy hafa mankoriavana ny olona mivavaka sy miditra am-piangonana sy ny olona mifoara-pana tafaray amin'Andriamanitra, mandray ny hery ny fanamasina, mandray ny kasika Andriamanitra. Tamin'ny asabotsy lasa teo ny tenako dia nitondra ny ten'Andriamanitra tao Antananarivo, tao am'le hoe temple de la foi bypass. Rehefa tao anatin'ilay fifoazam-panahy iny de nanomboka nandeha ny famangin'Andriamanitra. Ary rehefa nandeha ny famangin'Andriamanitra de niditra tao anatina vavaka filomanosana tao amin'ny tontolo ny fifoazam-panahy, tontolo ny fanamasina, zay ho tanterahantsika ny tesabotsy ity amin'ny sivy maraina etsy amin'ny foibe ny trano fivavahana vahaony oloko no naovantsika an'izany. Nilona tao anatin'ilay tontolo ny fanamasina, nilona tao anatin'ilay vavaka fifoazam-panahy. Vita zay de tena eny mihitsy hoe manatrika eto amin'ny toeranyity Andriamanitra, manatrika eto amin'ny toeranyity ny herin'Andriamanitra. Hoy zay mantsy ny olona manao hoe hivavaka ho an'ny marary tsika zao, tsy rehefa aveo ianao vao sitrana, tsy rehefa aveo ianao vao afaka, fa zao de zao raha eto ny fanamasina, raha eto ny fifoazam-panahy, raha eto ilay Andriamanitra velona sy mahagaga mahery mahay zavatra rehetra, de zavatra hitranga eto zao de zao. Fa miteny aminao tamin'ny asabotsy lasa teo zany, fa tsy tamin'ny heritaona, tsy tamin'ny ray volana, fa tamin'ny asabotsy lasa teo. Taka nyty fotoana anytanako anao amin'ity asabotsy ity. Rehefa natao ny vavaka, nisy rem-pianakaviana anankiray zay, za mino hoe malagasy izy, mahay miteny malagasy tsara, avy any mipetraka any Maurice, efa nalohany dokotera, efa natao ny fitsaboana avy any Maurice nentina tia Madagasikara. Tsy haiko hoe aty ve ny tany razany de no le izy marary be de naverina nakaty Madagasikara satria efa manomboka miala maina ny fitsaboana rehetrarehetra, zay rehetra fitsaboana de efa nanomboka tsy nahitam-bokany intsony tamin'ity madama ity. Misy zavatra marary eto amin'ny nonony akavia de iny ila vatany iny marary, ratsorina zany ny resaka de marary ny tena ny ray manontolo. Ary rehefa tena nitotototo tonga teto Madagasikara, manantona manam-pahaizana, manantona mpitsabo, manantona professeur, za miteny aminao fa tena ilaina ny dokotera, tena ilaina ny mpitsabo, tena ilaina ny toeram-pitsaboana, ary tsika tsy manao tsinitsinany reny. Fa ny aretin'ity ramatoa ity de tena ny efa niotra, efa tsy hitanao tsony zay anaovana azy. Fa tao anatin'ity vavaka be ity zay nitanterana tamin'ny asabotsy lasa teo, olona mandrivo ny tompoko, vavolombelona zany, olona maro no nahita an'izany zavatra nitrangy zany, ary profo velona hoe tena mahery Andriamanitra. Vita ny vavaka tao aorian'ny toriteny, tao aorian'ilay fifoazam-panahy, nitsangana ny tery ambony altara ilay vehivavy. Za ozy izy ohatran'izao ny zavatra nazo ahy, ty vatako ty ozy izy narary be teo, tsy azoko tiana mihitsy ozy izy ity nonoko tia, fa tena marary ohatran'izao mahazo ahy, fa de magaga ry avany. Tao anatin'ny vavaka tamin'ny asabotsy lasa teo, sitrana tanteraka, afaka tanteraka izany ramatoa zany. Io rehefa tena hoe
miditra ao anatin'izay fifoazam-pana zay tsika de misy asana devoly tsy maintsy mamotitra tsy maintsy miala eo aminao, misy aizina tsy maintsy miala eo aminao, misy aretina tsy maintsy miala eo aminao, misy problème tsy maintsy mandao anao rehefa tafiditra ao anatin'izay fifoazam-pana zay isika. Tamin'ny sabotsy lasa teo ihany tao amin'ny toerana ambarako anao io, tao anatin'izay vavaka ny tanterahany zay de nisy vehivavy anankiray mijoro vavolombelona. Zaho ozy izy marenina niditra teto ao izy izy de tsisy azoko izy ny zavatra teneninareo, na ny hira ataotsika na ny vavaka ataotsika na ny ten'Andriamanitra, fa ohatrany hoe manaraka anjambany fotsiny zany lay anabavy de tena hoe marenina tsy mahinin'ininy, fa tao anatin'ny vavaka io no nisokatra ny sofin'lay anabavy ary nandre somatsara. Ny aiky ny rehetrarehetra hoe tena magaga Andriamanitra, tsy mbola miova Andriamanitra. Za miteny aminao zay manaraka an'ity fandarany ty, tsy sarotra amin'Andriamanitra miditra antsehatra amin'ny zavatra atrehanao io. Tsy olana amin'Andriamanitra mamany adinao, tsy olana amin'Andriamanitra ny manokatra ny lalanao, tsy olana amin'Andriamanitra mamany trosanao io, mandamina ny tokantranonao io. Za efa nahitan'izany hoe mpivadiny saraka 12 taona efa tsy nietrietra ifamerina intsony, lay rangahy efa niteny manao hoe anamboatra passeport, anamboatra visa de ifindramona any ampitana anymasina, kanjo sakana n'Andriamanitra am'izao tsika miteny zao verina am'lony ny tokantrano. 12 taona korotana mpanambadina ny sara toerana mihitsy azy fa niverina am'lony. Ny tiako ambara de hoe tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra tanterahany zany ravana. Mila miaingy ianao, manao dingany ianao, tsy mitsetsetra fotsiny ianao hoe tena magaga marin'Andriamanitra raha izany noho izy ka tokony mba ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako zany ka rovina ny anjarako. Aza variana fotsiny ianao mitsetsetra eo amin'ny toerana misy ianao, fa mila miaingy ianao ny tia sabotsy ity, manatrika an'ity fotoana ity ao anatin'le hoe seminaire ny fifoazam-pana, fa ho hitatsika, ho hitanao le izy moa nandray rehefa le mitantara ny tena de misy olona miteny manao zany ve de ho marina, zany ve de ho possible. Misy fotoana ary tahaka ny témoignage ho arahantsika rehefa aveo de misy olona tena miteny mitsy hoe karamainy reny ohatran'izao reny misy raha anankiray zay mihitsy ny azy ny asany. Rehefa misy famandarana mandeha ohatran'izao de izy zany miteny mivady aman-janany hoe reo indray le mpampiresaka, reo indray le mpanadala vahoaka, reo indray lay olona mpametsifetsy, fa ndray andro ile raha ny teny an'izay mihitsy narary mafy saika maty de tonga taty ny vavahana de nijoro vavolombelona rehefa sitrany. Zany eo izy izy ohatrohatran'izao izy ny zavatra fataoko taloha rehefa mitoroteny ry pasteur de za ozy izy no mitona ny vady aman-janako ao an-trano manao ireo le mpametsifetsy, reo le mpanambaka olona, nefa izy amin'io sady manaraka ihany ny manakina, sady manaraka an'le fandarina ihany izy no mitona ny olona tsy anaraka an'le toroteny, nefa rano tratra ihany. Ka io dia ambarako amintsika fa rehefa tonga eo am'izay resaka fifoazam-pana zay ho hitanao moa izy fa izy zavatra be dehibe ho resahana ianarana am'ty sabotsy ity makasika an'izay fifoazam-pana zay fa ny azoko ambara aminao fotsiny de hoe omany fandaram-potoana, aza manaiky sakana ny devoly, aza manaiky sakana n'izan'izy zany. Io olona manakana anao io tsy anovany fiainanao, io olona manenjika anao sy manaratsy anao ho any amin'ny sekte wakary indray amonjy seminaire indray, tsy manova ny fiainanao io, tsy mavonjy anao io. Rehefa deside anao tapa-kevitra ianao ndao anompo an' Jesosy, ndao anaraka an' Jesosy, ndao hiditra ao anatina dinganara-pana ambonimbony kokoa ao anatin'izay resaka fifoazam-pana izay. Aza miala aloha fa ho arahantsika ity fanetanana sy fijoroana vavolombelona ity de iverineto ny tenako rehefa aveo amarana an'izao fandaran'izao. Ndao ary Rochelle ny anarako, zavatra ijoroako vavolombelona de resaka fahasalamana. Iarahantsika mahalala moa ry raha lasany abavy fa am'izao toetrandro misy atsika izao de tena misy aretina tena mamely ary tena dokotera amin'io tsy hoe manaratsy ny dokotera fa tena mangorombola fa ao am' Jesosy tsy andoavam-bola. Manana zafikely mipetraka ao amiko de zanako faralahy, tena tamin'ny herinandro ambony izy tena narary de teto moa rahalahy Jony tam'izay ny teny hoe atsory ny tananao fa iny tananao iny de afaka ampiasain'Andriamanitra. De rehefa narary be io zanako faralahy sy ny zafikely io
dia ny olona teo manodidina azy zany tapitra marary daholo dia mandagny volany amin'ny dokotera tsy ratsy ho ihany dokotera fa ny anahy kosa aloha dia ny tena nampianarin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe ampiasao ny tananao dia nametra tanana tamin'ilay zanako zavikely ka indray mandeha avy voninahitra ho an'Andriamanitra fa ny hafana ny aretina ka ny zavatra ampaheresika ny ndralasana bavy zaho koa dia tany amin'ny taona 327 tany vita batisa tamina fiangonana rahavavy fiangonana mitovitovy amin'izao fiangonantsika izao ihany ary be da be ny asan'Andriamanitra hitako fa manomboka tamin'izany 327 zany tsy mbola nakafana fody ana indray mandeha ary fa ny Jesosy ihany ary tsy mahalala n'izany tsirona comprimé zany raha la pasteur hoe ohatra n'iny zany paracétamol sy cinnamol reny tsy mahalala n'izany fa hatramin'izao enimpolo taona zao fa tena tsy mahatsapa n'izany hoe reraka na visabisaka fa rehefa misy mahazo dia Jesosy ihany. Alleluia. Tovy mafy ny teka ho an'i Jesosy. Anarana mahagaga, anarana mahavonjy amin'ny fotoana rehetra, anarana hafa kely ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Fa ny zavatra ampiheresika indrindra fa ny tanora dia zao ihany Jesosy ihany. Jesosy ihany natao eo alohanao fa raha ataonao eo aloha Jesosy ampandresy ianao. Fa raha Jesosy ny ataonao amin'ny ilana hoe amin'ny ilana tsy mandresy ianao satria raha vao milahatra aminao izy dia tsy mandresy ianao satria zany milahatra nareo sesy fa raha vao eo alohanao izy dia mandresy ianao. Zay ny zavatra ny afatra mba tiako atao dia zay. Fiadanana pasteur dia fiadanana ho an'ny mpiara-manompo rehetrarehetra ijaonina ny anarako. Zaho moa efa elaela ihany teto fa ny fahasoavana efa nataon'ny tompo tamiko be da be tsy voatanisa fa tamin'ity herinandro ty ihany ngamba no azavaiko dia aray volany za zany nandalo zavatra atao hoe sarosarotra ho an'ny ara-panahiko ray volana tamin'ny nanomboka tamin'ity taona vaovao ty satria za mpivavaka maraina mpanentsika fotoam-bavaka maraina eto dia nisy fotoana nafindra toeram-piasana tena nalahelo be zany hoe tsy afaka hanentsika an'ilay vavaka maraina dia nisy fotoana tamin'ny voan'ny tenenina zany dia nieritreritra hoe hiala tsy hiasa tsony fa rehefa mivavaka tamin'ny alina dia mbola afaka nandeha kely teto aloha za la tsy nivavaka ny alina dia hoe za zany satria le fotoana tsy afaka andehanako eto maraina mihitsy le fotoana andehanako miditra ny ampiasana dia nisy dia mivavaka ny alina dia maraina mbola afaka nandeha teto ihany niditra teto tamin'ny dimy sasany dia nandeha tamin'ny enina sy fefany teo zany hoe nangataka hery fotsiny zany dia lasa nandeha dia rehefa tonga tany ampiasana za zany tapa-kevitra mihitsy hoe za tsy hiasa tsony fa rehefa tonga tany anefa dia ohatrany nisy famanginana hoe ekeo aloha dia hatreo miasa ianao dia ny zavatra nataoko tao anatin'izay re volan'izay hitako mihitsy hoe fitondran'Andriamanitra satria tsy nananeritreritra tsy nisy sarasarana tsony zany dia apetrako aminao ty tompo dia zay tondranao anahy eto dia ekeko tena tamin'ny herinandro any moa nytoriteny teto zany nakasika an'izay mihitsy hoe amin'ity volana février teo anao dia tsy maintsy hisandratra dia niraisiko ampinoana teto le pasteur fa tonga ny tamin'ny alakamisy dia naverina amin'le toerana mety amiko afahako maketo isaky ny maraina dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa tena mahagaga ny Andriamanitra fa tsika mila matoky anazy fotsiny mila miandry ny fitondrany fa mahay zavatra izy mandamina izy ny zavatra ataon'ny tompo moa be da be nisy fotoana ny alain'ny olona tetsy amin'ny osy tetsy ny telefonako tapabolana teo zay dia za moa zavatra mahazatra ana aloha sorako ny tompo manokana hoe za rehefa misy zavatra miseho dia ohatrany tsy taitaitra tsony fa oza hoe inona ny hevitra zany tompo fa misy zavatra indray ngamby zany dia nalahelo be any satria be dia be zavatra ao anatin'le telefona le telefona koa lafolafo ihany be dia be zavatra ilaiko ihany koa amin'ny ara-panahiko ao anatin'le telefona fa rehefa tonga tany an-trano dia zao ihany nataoko nivavaka aloha hoe zay tianao atao tompo fa manaiky ny fitondranao fa raha tianao hiverina amiko iny dia avereno amiko rehefa nivavaka dia maraina ny andro nandeha nijerijerevaka nisy dia mba hitako satria ohatrany nalahelo be tena ohatrany nisy ratra kely mihitsy zany tsy ohatrany tsy fiko le telefona fa rehefa aveo any verina nivavaka hoe manaiky atompo fa zay anaovanao anahy fa lasa any iny dia lasa nisy fifaliana be tao anatiko satria le avy mivavaka zany dia ohatrany misy fifaliana tonga ny rahapisy dia nisoloa ny patron le telefona ohatrany soloa ny vaovao ihany koa tena magaga Andriamanitra magaga izy magaga fa
tiatsy rovavolombelona fotsiny raha manambaran'izany hoe rehefa misy ady rehefa misy zavatra manahirana mifikira foana am' jesosy fa manana vahaolana izy zay paster. Inona ny afatra ho an'ny olona rahalahy? Ny afatra ho an'ny olona zay rehefa misy zavatra mandalo amin'ny fiainana aza mieritreritra hitady vahaolana ivelany jesosy ihany, jesosy ihany. Zava-dehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako fa tena tsy voasandana amina tapitrisa mihitsiny. Ahoana tsara hoe ahoana tsara? Tsy voasandana amina tapitrisa satria tena fiarovana aina. Tamin'ny herindrapisilaka misy samina hitsika teto Andrenivohitra fa nirefidrefitra be mivaratra. Nandatsahan'olona varatra tao aminay io. Tramonareo nandatsahan'olona varatra? Raha ho azavaiko fohifohy ilay izy dia avy nanao voyage lavidavitra tondra trondro dia avy nidiovin'le mpikarakara mpanampiana ao tokantrano ilay izy dia nampidirika ao anaty frigo. Ny andro efa nitselatselatra dia le lampapiditra entana mijoro eo am-baravarana amin'ny gauche droite izy le ramatoa sy le ramatoa mpanampiana io zany sy le rangavina piditra entana miresadresaka eo am-baravarana mivoa dia eo amin'ny fidirana voalohany. Dia ny andro mitselatselatra dia ohatrany te hiteny aloha hoe maninona eo ary zareo dia ozy hoe maninona koa moa izy raha mijoro hoe aleo eo. Dia za zany iodikodina hoe hiditra dosy dia ohatrany tsy tafiditra mihitsy mbola nianso koa le vadiko. Mabe fanontaniana be rehefa avy ny orana satria misy manary le any amin'ny lavarangana. Amboarina izao sady tsy tratrany teo amin'ilay telefônina maneno any latsahany fa tao amin'ilay frigo any ty droitiko ty tratra kely. Andaso zany hoe le varatra mihitsy zany efa nilatsaka tao an-trano sa za zany ohatra ny verisaina nandritry ny segondra vitsivitsy fotsy fa tsisy sosy inona zany satria ty may mipitika le vilia fa le izy zany mba tsy le lohako manitrika an'le trondro fa efa nanakatona mbola tratra satria nanakatona an'le vy tahony iny vy le frigo. Dia avy eo dia iny dia ny zanako ny antso vonjeo fa any amin'ny chambre matory mamana adiny dia mipitika le vilia plastika ny tetỳ an-tanako fa nisy zavatra navoakako tamin'ny vilia plastika zany napiditra an'le trondro fa hoe rapitsy voamboarina rehefa rano. Dia avy eo dia nidira osy izy avy eo ohatrany inona le teo dia osy izy le mpanampina hoe varatra afo menamena be osy afo menamena be no hitanay teo latsaka teo mpanazantsika lamba. ny latsambaratra re olona ty madame be ty fa tsy maty hoe dia ny compteur sy ny jiro tamin'ny plafond nararaka le izy nalalana hoe ny compteur nasiny fa zay moa mivavaka be avy nilatsaka le izy andao hisaotra an'Andriamanitra andao hisaotra an'Andriamanitra nivavaka teo fa mbola tsy nandray zavatra ohatr'izany tamin'ny fiainako mbola tsy nahita an'izany nivaratra nilatsaka izany efa le bebe ihany ny ainako fa tena mbola tsy nahita ohatran'izany saotra an'Andriamanitra hoe tena feno fiarovana dia ny afatra Andriamanitra manana le fanapahan-kevitra raisina mihitsy no eo Andriamanitra manao zavatra fa le milan'le le Andriamanitra efa ela ny te hanao zavatra amintsika dia le fiarovany ireny tsy raidraisina fotsiny ireny fa tena miantra mihitsy. voasoratra hoe ny anjelin' Jehova mitoby mandidina izay rehetra matahotra azy ka mamonjy azy hoan'ny Jesosy zany izy roko vavolombelona eto fa frera Olivier ny anarako dia voninahitra ho an'i Jesosy ny izy roko vavolombelona eto fa tena tao anatin'izay nyfadinay hanana nandritra ny 3 herinandro zay zany hoe tamin'ny herin'ny androany zany zay tena mifady hanina hoe nivadika moa zany tena mifady hanina mandra-paharivony andro mihitsy voninahitra ho an'i Jesosy fa tena mirehatra mihitsy ny ara-pananay mianakavy zany tena mirehatra mihitsy ao anatin'ny tokantrano zany zay tena misy fanatrehan'Andriamanitra mafana tsara mihitsy dia akoatr'izay ny fanasitranana nataon'i Jesosy tamin'ny vadiko zany dia izy roko vavolombelona eto satria tena meny fanasitranana ny vadiko io tena matsiaro tena sitrana izy amin'izao fotoana izao na izy zany ohatra ny manana retina tension izy sy tension amin'izao fa stable tsara mihitsy stable tsara ny tension afatra ho an'ny fiangonana rahalako mbola misy ka mbola misy farany kely tena farany ty fa misy fitahiana arabola koa zany teo aloha zany zay ohatra ny hoe somary sahirakirana arabola fa tato anatin'ny nanomboka tamin'ny alarobia zany zay mamonjy fotoam-bavaka ety foana fa androandro
talata sy lasinainy zay ny tsy nandeha tetya fa tena hitanay hoe misy fiovana misy ny fidiram-bolanay tena hitanay hoe miditra mihitsy zany ny fidiram-bolanay tena tahin'Andriamanitra zay mianakavy am'izao isaorantsika an'Andriamanitra lehibe zay fandarana rehetrarehetra zay a narana fijoroana vavolombelona le izy a ny fivavahana tsy resabe ny fivavahana tsy fampiresahana raha itiny hoe fandaninandro efa navelatsika ty fa olona manaliny amanetsiny manerana Madagasikara no efa novain'Andriamanitra ny tantarany reo zay mbola mitsikera reo zay mbola mangatakandro eny ny taveleo fa reo olona efa nanandrana ozy izy ny ten'Andriamanitra manao hoe andramoka izao fa tsara Jehova rehefa vonony ianao tapa-kevitra ianao hanaraka an' Jesosy ho tonga am'ty asabotsy ity ary tiana no mampafantatra atsika eto tapo-tanàna ny fianaratsoa sy ny manodidina rehetra am'ty asabotsy ity amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny fohibe ny trano fivavahana vahaon'ny oloko antarandolo ao ambadiky ny station sel ny fotoanatsika am'ty asabotsy ity asa tara amin'ny 7 maraina anjaratsika no manapa-kevitra anjaranao ny miazakazaka anjaranao ny miaingy ozy izy ianao manao hoe zany pasteur marareto mpandriny teneno ny fianakavianao teneno ny havanao hoe eto aho hoe amonjy ny fifoazam-pana io tsy miresaka anara-piangonana tsika tsy miresaka toko-pivavahana tsika tsy miresaka anarana pasteur indraindrainy Jesosy no torina aminao Jesosy no anafaka anao ary Jesosy no anasitrana anao amin'ny zavatra mahazo anao eo misy olona zao manaraka an'ity fandarana ity tena hoe mpisaviritaka ambony ambany ny fiainanao tsy hitanao tsony zay lalakale ohatra ny Saoly nge verevitra izy niala avy eny amin'ny ray aman-dreniny tenen'ny dadany mihitsy manao hoe tedavy mibriky fa tsika olona sahirana tsika olona ohatra n'izao ino mba hanyfananatsika de aloha tedavina ny fananana kely mba hanisisananana ao anaty problème fa Andriamanitra nanomana mpaminany nanomana teny programme hoe misy lehilahy ozy izy ny tompo irako eto aminao mantsainy Samuel mpaminany rehefa tonga eto izy de zao nataonao azy ianao tonga fotsiny manatika an'ity fotoana ity fa Andriamanitra efa malala hoe zao zavatra ataoko am'ty zanako ty ela loatra izy ny naratsiany olona ela loatra izy ny nambaniny olona ela loatra izy no nianjena sy naratsiana no sorapotaka fa zao ny fotoana ozy izy Andriamanitra hitahiko an'ty zanako ty de anjaranao no mamala an'izay antson'Andriamanitra izay ary raha mety am'ty asabotsy ity de hoetiny ankonana hoetiny vady aman-janaka hoetiny mpianakavy mihitsy sika rehetrarehetra mihitsy hiaraka ho tonga am'ty asabotsy ity amin'ny 7 ora maraina tsy diso ny fotoanatsika am' Jesosy ao anatin'ity fotoanany fifoazam-panahy ity tain'Andriamanitra tompo vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo nandefandefety izy mba Ankunani sik, ampunya